Foto-javatra samaro no notokanana tany Toamasina nandritra ny fitsidia ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrenirina Mikael tany atoerana. Fanatsarana ny sehitry ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpanabe nambatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny LMA ny fijoroan'ny firaisankina ny mpanabe ifotony izay syndika ivondronan'ireo mpanabe manerana nosy. Zanakazy miisa 303 fototra no novolena tamina velaran-tany 2 hektara tao amin'ny fokotany Anjanavorona, commune Mahatsara Sud, distriktan'ny Mananjary, Omaly. Ny kista ovarienne izay vokatry ny votosan'ny ovaire no hitondrana fanazavana tao anatin'ny journal de la Record. Miarabantsika rehetra amin'izao aliny sabotsy izao eto amin'ny journal de la Record asaina mpanazana indray isika iaraka amin'ny ekipan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao mendrika. Miarabanao Mano ary miarabantsika rehetra ny tokantrano any. Ny akony dia ny filoham-panjakana tany Toamasina nondeha anokafantsika ny fampahalalam-baovao. Araka nefa nambarantsika tao anaty lohatenim-baovao teo dia foto-drafitrasa maro no notokanana tany Toamasina nandritra n'izay fitsidihan'ny filoham-panjakana ny kolonel Randrenirina Mikael tany atoerana izay. Anisan'ireny ny fampisitrahana plaque solaire ho an'ireo mpianatra ao amin'ny université any Barika 10, fandavahana ny lavadrano ary favononan'ny trano vaovao ihany koa ho an'ireo mpianatra. Ankoatr'izay dia entitra ny filohan'ny fanavaozana raha nilaza fa tsy hampandroso any Madagasikara mihitsy ny kolikoly ka mila ovaina ny toe-tsaina tia kolikoly. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara Randrenirina Mikael mivady tao Toamasina dia nitsidika ny universitény Barika 10 ihany koa izy ireo niaraka tamin'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny colonel Rabearmana Lucien. Manana ny maha izy azy ny université hoy ny filo raha nitafa mivantana tamin'ireo mpianatra. Maro ny fangatahana sy ny fitaranan'ireo mpianatra momba ny olana izay isetrain'izy ireo eo anivony anjery manontolo ny Barika 10. Isan'izany ny tokony amefena ny faritry ny université ny fametrahana fanamafisa ampeo any amin'ireo efitrano fianarana, eo ihany koa ny interneto ho an'ny mpianatra ny fanavaozana ireo foto-drafitrasa ao amin'ny université. Efa amaro ny fanamboarana foto-drafitrasa sy ny fanavaozana efa amandeha ao amin'ity université ity ankehitriny hoy ny iflo. Misy amin'ireo fangatahana ireo no raisoka manokana ho izy toy ny fanomezana fanamafisam-peo ho an'ny efitrano fianarana. Nangatahany filo ihany koa nefa tetsy ankilany ny teti-bidiny fanamboarana ireo foto-drafitrasa izay mila arenina. Ho raisiko antana ny famatsina ireo asa sy ny ezaka ny fiadidiny université ny fanaovana azy raha ny fanazavany atrany. Mikasika ny internet ho an'ny mpianatra kosa indray efa misy ny tetikasa momba izany izay efa napetraky ny fanjakana ka any amin'ny université ny Toliara no nanomboana azy aka ny fanazavana atrany. Fa etsankilan'izay rehetra izay dia anisany koa nandritra ny fandalova ny filohan'ny fanavaozana Repoblika ny Madagasikara tany Toamasina ny fanaovana ny jeritodika sady fampafantarany ihany koa ireo asa miisa 5,000 izay hatao eto amin'ny faritra Atsinana araka izao fanehoan-keviny izao. Ankafaliana ho ahy ny mijoro eto anohanareo amin'ity lancement officiel amin'ny asa 5,000 ho an'ny tanora eto amin'ny faritra Atsinanana ity. Anisan'ny tanjony fanavaozana ny Repoblika ny mijery manokana ny tanora satria tsy misy tsy mahalala tsika fa zao fitondrana zao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia avy voalohany tamin'ny hetsika zay nataon'ny tanora. Ary ny tanora raha nidina teny an-dalambe tsy nidina fotsiny anohitra fa naniry fanavaozana fiovana tanteraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy sanatry niova ny fitondrana
dia vita hatreo. Tsy izay no nidinatsika tanora teny an-dalambe fa mba mitady fiainana hafa ihany koa toy ny zavatra misy any amin'ny firenena hafa. Izay no faniriana lehibe eo amintsika tanora, dia faly manambaranareo an'izany koa fa faniriana eo amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao ihany koa ny mba anananareo tanora fiainana mendrika aty amin'ny firenentsika fa tsy voatery foana wakany ivelany vao mahita fiovam-piainana. Fanambarana nataon'ny sindikany FMI no ndeha anoizatsika ny fiarahana azy. Fanatsarana ny sehatry ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpanabe nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity tetsy amin'ny lycée moderne Ampeflo ny fijoroan'ny sandika FMI Madagasikara na ny firaisankina ny mpanabe ifotony eto Madagasikara. Sandika izay hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana hijery andreo teboka tena marary andreo mpanabe eto Madagasikara. Anisan'ny tena hotakian'izy ireo ny fanatsarana ny marikarama ny mpanabe. Tolo-kevitra efa naroson'ny FMI Madagasikara tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ihany koa moa ny amondronana andreo sandika maro eo anivon'ny ministera mba tena isiny ny firaisankina ny mpanabe rehetra manerana ny nosy. Raha toka efa nijoro ny ady ho an'ny mpanabe sy ny fanabeazana nandritran'ireny tolona tamin'ny taona 2024 teo ireny ny FMI na ny firaisankina ny mpanabe ifotony dia androany kosa no nambara tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lycée moderne Ampeflo ny fijoroany ny sandika FMI Madagasikara izay ivondronandreo rehetra manana tanjona hanatsarana ny sehatry ny fanabeazam-pirenena sy hitondra haimbaovao an'ny ministera fanabeazam-pirenena ary hitondra tsirim-panantenana vaovao andreo mpanabe rehetra manerana ny nosy. Hiara-iasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana ny fanavaozana ankehitriny izy ireo hanatanterahana ny filamatra dia ny hoe ny fanavaozana ny rafitra antoky ny asin'ny mpanabe sy ny fanabeazana tsara kalitao. Tena hiady ho an'ny mpanabe hijery andreo teboka tena maharary azy ireo ka anisany hotakiana ny fanatsarana ny marikarama ny mpanabe ohatra izay efa noentina nandritra ny tolona ihany koa. Hitondra ihany koa ny fitarainandreo mpanabe manerana ny nosy izay marobe no tsy tonga akory taty amin'ny ministera foibe hatramin'izay ho hiatrany ny fanazavana. Manambara amin'ny fomba ofisialy fa hiara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana hijery ireo teboka maharary ny mpanabe manerana ny nosy. Tsy hanafosafo anefa ny FMI fa tena tiady tokoa ny tombotsoa zay maharary ny mpanabe any anatin'ny ravin-kazo any. Manantena antsika mpanabe manerana ny nosy, manantena antsika tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany any amin'ny ratsa mangaika ny ministera mba handray sy hamoa varavara midanadana ho an'ny reto bureau-ny FMI reto satria hijery ny maharary zahay. Raha misy ny tsindry anzolena dia eo ny FMI azo hitarainana hitondra zany amin'ny gouvernemanta, hitondra zany amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Ko mahazo matoky isika fa tsy andrarak'ilo mbiandoha ny FMI fa hijery ny mahasoa ny mpanabe rehetra manerana ny Madagasikara. Koa dia manome fotoana anareo tsy ho ela fa ho avy ny fitetezam-paritra zay ataon'ny FMI zay hijerena any fotony araka an'le teny hoe firaisankina ny mpanabe ifotony dia hijerena tokoa inona ny maharary any fotony zay ho volavolaina omena ny gouvernemanta haroso sy ho takiana mandritra ny fepto-piasana ny gouvernemanta zay mijoro eo. Efa niona sy ny raisin-dramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena moa ireto mpitarika ny FMI Madagasikara ireto tamin'ity herinandro ity. Tolo-kevitra efa narosin'izy ireo tamin'ny ministra ihany koa ny ampitambarana andreo sandika efa misy 30 mahery eo anivon'ny ministera mba tena isiny ny firaisankina eo amin'ireo mpanabe manerana ny nosy. Efa novanay antsoavy tamin'ny ramatoa ministra amin'izao fanavoazana izao fa tokony mba hivondrona iray ny sindika hitarika ny mpanabe. Zay na tonga ny firaisankina mpanabe ifotony mitondra ny hevi-dehibe ny firaisankina no dia mbola eto izay mbola manantsantsa ny hafatsy tamin'ny ramatoa ministra ny hamondronana ny sindika ny mpampianatra manerana ny nosy ho anankiray mba hialana amin'izay tsy fitovizan-kevitsy tokony izana mba hampitovizana ny hevitsy fa maro loatsy le sindikato dia ihany ka mifanaratsy dia lasa tsy mirahina ny mpanabe. Hihitatra manerana ny faritra 420 ny FMI Madagasikara aorian'izao fijoroany ny nasionaly izao. Efa maromaro fandaharana asa ho tanterahana atoato anisan'izany ny kongresy paritra izay ho atao any Toliara amindronana distrika sivy araka ny fanazavana. Afa iresaka mahakasika ny fampandrosoana ny fotony isika. Nanatanteraka fivoriana arak'asa tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo ben'ny tanàna miisa
7:30 mandrafitra ny IPAM sy ireo tompona ndraiky mpanjakana atao amin'ny faritra Analamanga omaly. Tokony hovana maika avokoa ireo olana tena maharary ny vahoaka. Hoy lehibe ny faritra Analamanga Ramatoa Clémence Rarinirina nandritra izany. Miankina amin'ny toe-bolan'ny faritra no ahafahana mijery sy anampiana ny commune hoetrany ny nambarany. Fanazavana teo amin'ny sarin'ny Patrick Randriamaoly. Ny tsy fandriampahalemana, ny fotodrafitrasa, fahasimban'ny lalana, fitohanan'ny fifamoivoizana, fandaminana amin'ny ankapobeny, santionany amin'ireo olana tena mampitarana ny mponina amin'ireo commune eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ireo. Nanatanteraka fivoriana arak'asa mikasika an'izany niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ato anatin'ny faritra Analamanga tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely indrindra omaly ireo ben'ny tanàna misa 7:30 mivondrona ao anatin'ny IPAM na ny fikambanany ben'ny tanàna eto Antananarivo sy ny manodidina. Noenoina ireo tena maharary an'ireo commune tsirairay avy. Ny vohitra nandritra ny dinika ireo etaeta sy olana mianjady amin'ny fitantanana ny tanàna ho an'ireo ben'ny tanàna. Anisan'ny tena niverimberina ny mikasika ny tsy fandriampahalemana. Efa nametraka ny paikady rehetra manoloanan'izany ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka Analamanga, hoy ny talehi-paritra vaovao ny commissaire principal de police Rafalmanana Alain. Eto amin'ny Analamanga dia misy commissariat central anankitelo, Tsimdrano, Avaradrano ary eto Antananarivo. Efa mametraka ny paikady rehetra amin'ny fandaminana ary ao anatin'izany ilay atao hoe gestion de limitrophe izay misy ny toerana rehetra izay mampiaraka sy mampitovy ary mahasamihafa na ny resaka culture, na ny resaka fomba fiasa, na ny resaka zava-misy ao anatin'ireo faritra maro samihafa ireo. Ny fitsangana zavatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray dia lesona entina hamanana olana mba tsy hiverenana na hijerena paikady maharitra mba tsy hiverenana zavatra izay mitranga tahaka an'ireny. Tokony hovahana maika avokoa ireo olana eny anivon'ny commune hoy ny lehiben'ny faritra Analamanga Clémence Rarinirina. Miankina amin'ny toe-bolan'ny faritra no ahafahana manampy an'ireo commune misy 270 ato anatin'ny faritra Analamanga hoy izy. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'Andriamatoa Praiministra sy Ramatoa lehiben'ny faritra ny hijerena mikasika ny subvention an'ny faritra avy amin'ny fanjakana izay mbola namafisiny ihany koa ny antsoava amin'ny fitondram-panjakana ahafahana manao tantsorika ara-bola sy ara-teknika ho an'ny faritra Analamanga mba hoentina mamaly ny etaetan'ny mponina. Ny fahatongavanay nanatrika amin'izany foanana izany dia nijerenay ny ahafahana mitondra ny tantsorika sy ny fanampiana ho an'ny mikasika indrindra ireo fangatahana sy etaeta avy amin'ireo ben'ny tanàna ireo. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny mikasika ny resaka fitantanana ny fako dia voaresaka tao anatin'izany hoe misy tetikasa izay efa tokony tanterahana, efa tokony nampiarina kanefa ny resaka antony ara-procédure na izay azo ilazana azy dia tsy mbola tanteraka hatramin'izao, zany hoe mila finavana zany ny fanatanterahana azy satria na ny famatsiam-bolana tamin'izany fotoana efa vonona dia izay faritra Analamanga zany hiverina irelancer ny fijerenana izany tetikasa izany ahafahana manatanteraka izany sy ahafahana manampy amin'ireo commune maro samihafa ny amin'ny fahafahana manodina ny fako sy manary ny fako eny. Faritra Analamanga milamina sy azo iainana io no tanjon'izao dinikasa no tanterahana izao araka ny fanazavana. Izay ny fizarana voalohany amin'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa ny fampahalalam-baovao asa fambolekazo tany Mananjary no anoizantsika ny fiarana. Zanakazo 203 fototra no voavoly tamina velaran-tany 2 hektara tao amin'ny fokontany Anjanavotrona, commune Mahatsara Sud, distrikany Mananjary omaly. Hetsika izay notarihany ny fitaliavam-batrany ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Vatovavy mba ho fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo ho an'ny taona 2024 isy ny fanentanana sy fampiofanana andreo komity mpamono afo eny anivon'ny fokontany mba ho fisorohana ny afo sy ny fanimbana ala. Tanjona kosa ny arakotra ala ny faritra Vatovavy sy ny fikajiana ny tontolo iainana araka ny fanazavana tanteriny Alfleon.
Zanakazo miisa 203 fototra ahitana zakaranda sikininina no volena tamina Vilarantan 2 hektara tao Anjanavorona, zanatany Pangalana, commune Amahatsara Sud, district ni Mananjary, nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tapambolikazo 12 and 12 Omaly Zoma. Araka ny fanazavana hita le paritry ny Toliana sy ny fandrosoana Lovainjafy, fanokafana ihany natao omaly iny fa amtoy hatramin'ny volana septambra 12 ny fotoana ahafahana mamboly hazo ao amin'izany faritra izany. Ny amparitra ireo hazo novolena no ho tanjona ka hisy ny fanentahana sy ny fampiofahana ireo komity mpamono afo eny anivon'ny fokontany iara-iasa amin'ny fitaliavana amin'ny fitateram-baovao mahakasika ny afo sy ny fanimbana ala. Ny afatra zany dia ny hoe fambolekazo izay asa manome aina antsika olombelona. Io zany dia asa fandraisan-jarantsika amin'ny fampihenana sady ny hafanan'ny tany izay mampikaikaika antsika olombelona amin'izao fotoana izao. Ity famarana ihany koa dia ambaranay fa ny fanokafana no vita androany. Fa ny asa dia mitohy hatrany amin'ny volana septambra 2024 dia afaka mamboly azo foana isika ato anatin'ny faritra, ao anatin'ny commune rehetra, ato anatin'ny faritra, any amin'ny district rehetra, ato anatin'ny faritra. Aza hoe tokony fijerena amin'ireo azo efa voavory ireo, fijerena akaiky ireny zany mba mikasika ny azo voavoly ny fambolekazo moa zany dia ohatran'ny olona miompy ihany zany izy io. Tsy vitany hoe miteraka fotsiny ianao zany dia vita zay fa misy andraikitra ihany koa mbola tsy maintsy atao aorian'ny fambolena, ao ny fikojakojana sy ny fiarovana. Ny fiarovana amin'ny fanimban'ny olombelona sy ny biby sy ny fanimban'ny olona koa amin'ny alalan'ny afo. Zay zany tena fanetry be, anisan'ny tena tsy mampahomby fambolekazo. Sampandrara maro miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana moa no niara-nientana tamin'ity hetsika ity. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy tao Mananjary Mamiadza Charlot izay naneo ny fisaoranty sady nitondra fanentahana amin'izany fiarovana ny ala izany. Manentana ny vahoaka ny Mananjary, manentana ny Isam-Batagnolo, manentana ny sehatra asa-panjakana rehetra isantsokaziny mba samy tavitrika tolotolo ny tontolo mba sy hoe fambolen-kazo selfie toy ny mahazatra hatramin'izay no ambolensika hazo fa mba tena fambolen-kazo isinjovana ny tontolo iainana sy agnarenana ny fagnarenana ny vatovavy ho maitso. Mbola hijanona ny vatovavy izay hatrany isika no izana ny fiadrana. Nidina ifotony tany Mananjary renivohitry ny faritra vatovavy nijery ny fomba fampiroboroboana ny fampianarana ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Tsilefa Antonio Omaly nojerena manokana ireo foto-drafitrasa sy ny fitaovana eo anivon'ny CFPF izay mila fanatsarana raha efa tena simba kosa ireo fitaovana ao amin'ny lycée teknika ao an-toerana ho hatsaraina ny lafiny fanofanana araka ny fampanantenana izay nataon'ny ministra nandritra izany. Mbola tanteriny Alfiaony mahakasika izay. Tonga teto Mananjary Omaly ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofahana arakasa Andriamatoa Tsilefa Antonio nantanteraka iraka avy amin'ny filohan'ny fanavazana Republikan'ny Madagasikara sy ny toromarika izay nomeny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ny mba hijerena ny fomba fampikorobona ny fampananasa eo anivon'izany ministera izany. Nambarany ministra fa mifototra amin'ny tontolo manodidina ny fampikorobona toy ny foto-drafitrasa, ireo fitaovana enti-miofana, ny mpampiofana, ny mpiara-mombonantoka ary koa ny tompon'andraiki-pahefana isantsokajiny. I fitoeram-panofahana aroa no notsidihiny nandritra ny fandalovany, nanomboka izany moa ny CFPF sy ny lycée teknika. Nisy fijerena manokana ireo foto-drafitrasa sy ny fitaovana atao amin'ny CFPF izay mbola misy lafiny azo hatsaraina. Raha ny tao amin'ny lycée teknika kosa dia hita fa tena asimba ny ankamaroan'ireo foto-drafitrasa. Nakasitraka ny tompon'andraikitra ny ministra satria na dia eo aza ny tsy fampiny fitaovana enti-miofana dia mbola nanao izay ho afany izy ireo manofana ireo tanora. Manatanteraka ny iraka avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara. Ao ihany koa ny manatanteraka ireo toromarika izay ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement
dia tsy inona zany fa ny ahafahana mijery ahoana ny fomba entina mampiroborobo ny fampianarana ny fampananana asa. Ny fampiroboroborana zany moa zany dia tsy maintsy mifototra amin'ireo dispositif ireo tontolo manodidina entina manatanteraka ny fampianarana teknika sy ny fanaraka asa. Singanitsika amin'izany manokana ny fotodrafitrasa, ireo fitaovana enti-mampiofana, ireo mpampiofana toa hoe raha vatanteraka ny tafo na ireo fitaovana enti-mampiofana mampanao ny fampiarana moa zany satria izay tokoa ny mampiavaka izay tokoa ny ahafahantsika manampy an'ireo mpiofana amin'ny ahafahany mahazo ilay fahaiza-manao. Dia mijery zay dia nandray an-tsoratra dia miala veto moa fampidinika ny teknisiana amin'izay tokony atao inona ny afaka atao anatin'ny fotoana fohy, inona ny mety atao anatin'ny fotoana maharitra, fa jery aloha ny atao zao ary aloha tsy mampanantena hoe tsy maintsy ho tonga zay afaka fotoana fohy, fa nahita maso zay dia tsy maintsy andeha ny priorisation ny activité, fa manararaotra ihany mitondra ny fankasitrahana sy fankatelemana indrindra ho an'ny ireo tompon'andraikitra mpanjakana sy manam-pahefana eto toerana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampianarana kasa atao amin'ny faritra izay andalovantsika zao mankasitraka ihany koa ireo tompon'andraikitra satria na dia sahala amin'izao aza ny etany fototrafitrasa misy ny tsy fahampiana amin'ireo fitaovana ho entina mampiofana dia miezaka manao ny ainy tsy hoe zavatra hitondra ny fampiofanana an'ireo tanora ireo. Mampahery zay ny ministera moa zany hijery ny tandrify azy manoloana an'izay rehetra zay. Nampanantena ihany koa tetsy ankilany ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofahana arakasa fa hijery ankaiky sy handray andraikitra tandrify azy manoloana ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo. Fa iva ty lafim-baovao mahakasika ny fanamboaran-dalana isika. Famahana ny olona ny fahasimban-dalana manerana ny nosy mandroso ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena 10 mampitohana Ambovombe Mianatsimo manara-maso tsy tapaka ny asa izay tanterahan'ny orinasa CRCC ny ministera ny asa vaventy ny 7 isanjato amin'ny asa fanamboarana ihany koa no efa vita ho an'ny lalam-pirenena 13 mampitohy ny Taolagnaro sy Ambovombe. Ho an'ny lalam-pirenena 12 Taolagnaro Vahangandrano dia efa mandeha ny terrassement amin'ny ampahany faharoa raha toa efa vita tanteraka ny ampahany voalohany. Anisan'ny tena nampitaraina ny mponina indrindra fa ny mpampiasa lalana saika manerana ny nosy mihitsy ny fahasimban-dalana na lalam-pirenena izany na ireo lalana secondaire tamin'ny mpitantana fitondram-panjakana teo aloha. Nampidiry ny ministera ny asa vaventy ao anatin'izao vanim-potoana ny fanavaozana izao ho lahara-pahamehana arak'izany izay fanamboaran-dalana izay. Eo ny fanaraha-maso ny asan'ireo orinasa samihafa nahazo ny tsenam-barom-panjakana eo amin'ny lafiny ara-kalitao sy ny lafiny ara-potoana ihany koa ary ny fanajana andreo voarakitra ao anatin'ny bokin'andraikitra ka misy tsy tapaka saika manerana ny nosy ny fidinana ifotony fijerena akaiky ny zava-misy any atoerana. Mandroso ny asa fanamboarana ho any lalam-pirenena 10 efa mandeha amin'izao fotoana izao ny terrassement ary 12 kilometatra eo anelanelany Tsiombe sy Jivorokely no efa vita amin'izany. Politika manokana napetraka ny ministera ny asa vaventy ao anatin'izao fanavaozana izao moa izay fanaraha-maso tsy tapaka ny asa manerana ny nosy izay mba ahafahana manamora ny fifamezivezen'ny mponina sy tsy hisiny ny fahatapahan-dalana ihany koa. Nidina tany atoerana indrindra ary ny ekipa teknika eo anivon'ny ministera ny asa vaventy no tarihan'Andriamatoa Taleny ny kabinetra nanara-maso sy nanamafy ihany koa ireo toromarika rehetra amin'ny anafanganana sy anatsaranana izany asa tanterahana izany. Ho an'ity lalam-pirenena 10 ity apetraka ao amin'ny fitaliava-paritry ny asa vaventy andro ihany koa ny birao iasan'ny mission de contrôle anara-maso izany tsy tapaka. Ho an'ny lalam-pirenena 13 kosa indray mampitohy an'ny Taolagnaro sy Ambovombe efa 7 isanjato ny asa ny vita. Nijery ny famaranana ny asa tany atoerana ny iraky ny ministera ny asa vaventy farany teo. Araka ny fantatra moa mbola isy ihany koa ny station de pesage miisa 2 eo Sonerana sy Ambovombe ary ny asa fanamafisana ny tetezana manambaro izay mbola tanterahana.
ho alalam-pirenena faharoamby folo akosa indray mampitoy ny taolagnaro sy vangaindrano dia efa natoerana ihany koa ny orinasa amin'izao fotoana izao ary efa eo ampanaovana ny terrassement 220 kilometatra ny lalana ho amboarina eo anelanelany Ebakika sy Somisika. Anisan'ny fanavaozana nentin'ny ministera ihany koa hananana foto-drafitr'asa tsara sy mateza ary ahavitan'ny asa ao anatin'ny fotoana ny fanarahana ny fanaraha-maso tsy tapaka izany asa ao amin'ny lalam-pirenena faharoamby folo izany. Eto moa zany ny orinasa miaraka aminay eto izay ametrapetrahana ireo pitsipitsy ny rehetrarehetra ao anatin'ny cahier de charge miaraka amin'ny technicien reto ary dia hita fa efa mandroso ny fanamboaran-dalana amin'izao fotoana izao, efa mandeha daholo ny fatotofana, efa mandeha fanaovana dalo. Entaninay ny orinasa nahazo ny asa mba anao foana ny asa na dia avorana ary na dia haitsika fa anatina saison cyclonique tsika amin'izao fotoana izao satria mba tsy jaly ny vahoaka mampiasa le lalana ary koa entanina koa ny orinasa mba naraka tsara ny ao anatin'ny ny cahier de charge izay efa nomena azy ireo ary koa mba nafaingana koa ny asa mba tsy ho taraika loatra satria mahamiandry vahoaka ary manantena ny fahavitany amin'ny fotoana mba mamety azy koa ny vahoaka. Fandeha iverina eto Antananarivo isika etsy amin'ny commune Lasora mahakasika ny fahasalamana. Tsy misy ny tsy ambaratelo fa ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay no ahafahana mametraka fandriampahalemana hoana mbaran'ny bentanàna Lasora Trimy Randriantsoa nisy ny fametrahana jiro 2 isa nazava amin'ny alina tamin'ny taona 2022 izay mbola hitohy amin'ny tetikasa hafa ihany koa miantoka ny fandriampahalemana ihany koa hoatrany nambaran'ny bentanàna ny fanajana ireo sakanara-pahasalamana tsy partany Mpox efa nisy ny fanetanana natao tamin'ny vahoaka na Lasora ary mbola hitohy amin'ny endriny hafa indray izany hoatrany ny fanazavana. Efa mitoetra ary mbola hitoetra eny amin'ny commune na Lasora ny fandriampahalemana noho ny fahaiza-mitanana nanana ny fikanapetraka ny bentanàna hatramin'izay teo amin'ny commune. Tsy misy ny tsy ambaratelo fa fandraisana ndraikitra ny tsirairay no azahoana ny tena fandriampahalemana. Raha ny teo amin'ny commune na Lasora manokana ohatra dia efa nametraka jiro amin'ny lalana miisa 200 tamin'ny taona 2022 teo izay mbola hitohy amin'ny ity taona vaovao ity ary hitohy amin'ny lalany tetikasa Lalakely ihany koa izany hoatrany nambaran'ny bentanàna na Lasora Trimy Randriantsoa. Ny resaka fandriampahalemana zany io tsy vitan'ny mpitandron'ny filaminana samirery. Io tsy vitan'ny commune samirery fa tsika rehetra ihany koa no tokony ara-entana ao anatin'izay satria eo ny alabotry eo ihany koa ireo atao hoe tsy fandriampahalemana maro samihafa ny fanendahana sy ny sisa ny alatra moto sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany fa indrindrindrindra ohatrany hoe tato amin'ny avaradrano zao nisy tsy fandriampahalemana ihany koa ny fanolanana zaza-tsy ampitoana reny zany dia efa mifampiresaka izahay amin'ny tandron'ny filaminana mba hisin'ny fisafona eny fa na dia amin'ny andro atoandro ary indrindra any amin'ny toerana mangina. Eto zany ny gendarmerie pirenena dia efa manao an'izay fisafona izay eo ihany koa moa zany ny police pirenena moa zany izay somary mahazo an'ireo lay fokotany be olona fa indrindrindra ny zandary zany dia misy ny fisafona ataon'izy ireo na amin'ny andro atoandro ary misafo any amin'ireo toerana izay tena hoe mangina nefa andehanan'ny olona. Miantoka ny fandriampahalemana rehetra ihany koa ny fanarahany tsirairay ny sakanara-pahasalamana tsy partany Mpox. Nisy ny fanetanana nataon'ny commune amin'ny isaky ny fokotany tamin'ny tapabolana lasa ary mbola hitohy amin'ny fomba hafa indray izany. Efa nisy tranga vao marina voan'ny Mpox teny amin'ny distrika na Avaradrano ka hitohy ny fandraisana andraikitra ary amafy zany na mbola tsy nisy aza namony ainy hoatrany nambaran'ny bentanàna na Lasora Trimy Randriantsoa. Hitatra moa zany ilay izy rehefa kelikely eo ny fepetra raisin'ny commune satria mbola somary eo am-pandaminana zahay na ny resaka arabola sy ny sisa rehetra ny mety hoe isy ny famindrahana ny tsena, mety isy ny famindrahana ny fiara fitaterana sy ireo mpanjakana rehetra ifaneraseran'ny olona eto anivon'ny commune Lasora. Aza misalasala mihitsy ny miantso ny avy eo amin'ny anivon'ny CSPD na ny tompona ndraiky mpanjakana eny sefipokotany sy ny commune satria ny zavatra misy mantsy raha ohatra ka misy voany ka tsy angakaingantsika dia tena aingana be ilay fiparitahan'ilay valanretina ary ny tena loza
le valanaretina io ane zany tsy mikaretina io tsy hoe atsika olombelona rery ihany no atahorana ao anatin'izy fa ny biby ihany koa e ka raha sanatria avy mivava zany ka miparitaka amin'ny biby fiompitsika agny le izy ka sanatria ka lasa hatramin'ny hoe resa-boalavo ohatra ny voan'io a tena olozany anjoantsika menakavy eto dia zay koa antsika manakatona ny fizarana faharoa amin'ny fampahalalam-baovao. Fizarana fahatelo sady farany fampahalalam-baovao toizantsika amin'ny vaovao ny fahasalamana ary toy ny fanaraka ao isaky ny sabotsy ny fiarahana. Ny kyste ovarienne izay vokatry ny fivotosan'ny ovaire no hitondrana fanazavana ato anatin'ny journal de la record amin'ny ity anio ity matetika dia tsy ahitana soritra-retina fa alevina ho azy ny amin'ny ankapobeny izay kyste ovarienne izay hita amin'ny alalan'ny fanaovana échographie pelvienne ho an'ny vehivavy ataova mamokatra hormone sy atody mandritra ny fadim-bolana ny ovaire izay miseho amin'ny fanaintainana amin'ny ilakibo azo tsaboana tsara nefa ity aretina kyste ovarienne ity araka ny fanazavana nomeny ny mpitsabo izay nanaovana fanadiadiana mahakasika izay tateriny Alfliao. Vokatry ny fitombona tsy ara-dalàna na fivontosana kely hita amin'ny ovaire izay taova hita ao amin'ny vehivavy ny kyste ovarien. Taova mamokatra ny hormone sy atody mandritra ny fadim-bolana ho an'ny vehivavy mbola miteraka. Ny ankabeazan'ny kyste ovarien dia tsy mampidoza. Maro amin'izy ireo levina ho azy ao anatin'ny volana vitsivitsy. Matetika tsy ahitana soritra-retina loatra fa hita kisirasendra rehefa manao échographie pelvienne ny vehivavy. Saingy misy fanaintahana eo ambany kibo na fahatsapana mavesatra. Manaintaina mandritra ny fadim-bolana indrindra rehefa tsy ara-potoana na be loatra ary misy fiantraikany any amin'ny firaisana aranofo. Somary maloiloy mandoa miakatra afanana ny vehivavy vao ny aretina kyste ovarien ka mila afanatohana ny mpitsabo avy hatrany mba tsy hisiny ny fahavakisana araka ny fanazavana nomeny Dr Cynthia mpitsabo nanaovanay fanadiadiana manokana. Inona ary ny fitsaboana ny kyste ovarien? Marihana aloha fa ny kyste ovarien dia misy karazany roa. Misy ny kyste fonctionnel, io le mora levina ao anatin'ny volana vitsivitsy ary io le kyste matetika indrindra. Dia misy andray ny kyste organique, io le kyste maharitra, tsy levina ary indraindray ary mila fandidiana mihitsy. Ny fitsaboana ny kyste ovarien dia miankina amin'ny taonan'ny vehivavy, ny endriky ny kyste rehefa manao échographie le vehivavy, ny fambaran'ny soritra-retina ary ny habean'ny kyste. Fanaraha-maso fotsiny ihany ny atao rehefa hoe mbola kely le kyste, izany hoe latsaky ny 5 hatramin'ny 9 cm, na hoe mbola tsy soritra-retina le vehivavy na hoe manana endrika tsy mampidi-doza le kyste rehefa manao an'le échographie, fa mila manao échographie de contrôle ihany anefa izy ao aorianan'ny 9 hatramin'ny 7 herinandro. Dia fanalana fanaintainana fotsiny ihany nomena anazy raha hoe mbola tsisy ahiahina akory ny kyste. Dia misy ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody. Matetika ny vehivavy misy an'le kyste ovarien io dia omena fanafody fanabeazana azy nambavy na ny antsointsika hoe contraceptif oral combiné. Izy io dia tsy manala tanteraka ny kyste fa misoroka kosa ny fipetrahan'ny kyste vaovao. Dia miaraka amin'ny fanafody fanalana fanaintainana ihany moa izy iny matetika. Ary ny farany ny fitsaboana kyste farany dia ny fandidiana. Rehefa tena hoe ngeza ilay kyste, izany hoe mihoatra ny 7 hatramin'ny 8 cm, na hoe kyste maharitra matetika mihoatra ny 3 volana, na hoe misy soritra-retina le vehivavy izay efa voalaza le teo aloha iny, na hoe atahorana hoe misy fahasarotany dia amin'iny miditra amin'ny fandidiana. Inona avy ny fomba ny fandidiana? Misy ny kystektomie, iny dia le manala tanteraka ny kyste, ary misy kosa ny ovarectomie, mety ho partiel izay ary mety ho total, iny dia miankina amin'ny habean'ny kyste sy ny fiparitahany ao amin'ny vehivavy. Lafomba hoafa indray era no hanao izantsika ny fiarahana. Mahakasika ny kolontsaina, fomba efa nataon'ireo razam-betany aloha fa tsy noforonina akory ny alamady be na ny taom-baovao nentin-drazana malagasy ny vondrona mpandala ny fomban-drazana. Tokana ihany ny datin'ny alamady be ny 7 martsa hatramin'ny 1 martsa ho avy izao no hanaovana an'izany amin'ny vohitra Ilaniaranambonga
efa mipetraka ny fandaminana sy ny fandaharam-potoana ka ny 12 Martsa no famaranana ny alotsy ary ny 12 Martsa kosa no fankalazana amin'ny fomba ara-drazana izay Alahady be izay ka amin'ny fotoana io no anaovana andreo fomba rehetra toy ny fidiovana ny vonomby sy tsitsika ny tsodrano sy ny sisa ihany koa hoy ny vondrona mpandala ny fomban-drazana. Mialohan'izay moa zany dia toy izao ny fandaharam-potoana satria ny 12 Martsika no mamarana ny volam-padinana ny alohotsy dia misy ny fomba fanao dia ny arendrina sy ny fanadiovana tanàna amin'ny alalan'ny afo io zany le afo tsy maty anaovitsika ny arendrina ny 12 Mars dia samy malatsika efa nanorina ihany koa ny lampan-dazabe Tsianky ny atoerana dia ny 7 volana Marsa no fanokanana io lampan-dazabe Tsianky io amin'ny fomba malagasy. Ny 20 volana Marsa kosa dia misy ny atao hoe tokolava izay anomboka amin'ny 7 maraina ka mifarana amin'ny 2 tolakandro ary isy filanonana aorinan'izay. Ny 20 Marsa famarana azy dia zany fitokanana ara-panjakana ny lampan-dazabe Tsianky. Ireo andro maromaro ireo dia anasana ny vahoaka malagasy iray manontolo. Fa ivaty lafim-baovao mahakasika ny tanora sy ny fanatanjahantena isika. Isaky ny 3 volana no anaovana ny réunion de coordination na fivoriana fandrindrana ho fanatsarana ny fomba fiasaonambatra ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena omaly raha ny aona mivantana sy ny fampiresaka tamin'ireo filohan'ny fédération teny Mahamasina averina ho tantanan'ny ministera ireo fotodrafitra sa-panatanjahantena isankoa anefa ny co-gestion na fiaraha-mitantana amin'ireo commune hoetrany namara ny ministra Rasambany Alain Désiré. Samy vonin-kandroso na ny ministera na ireo avy amin'ny fédération amin'ny taranja samihafa. Izay no azo amtinana ny fionana nisy teo amin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ireo filohana fédération maro omaly teny Mahamasina natrehan'ireo mpanao gazety ny fanatanjahantena. Naritra ora roa teo ny fionan'izy ireo ka ny bantoerana ny fampafantarana ireo olana misy isaka ny taranja nataon'ireo filohan'ny fédération ary ny fanolorana sady ihany koa vahaolana mifandraika amin'izany. Isaka ny 3 volana araka izany no heverina anaovana ny ity fionana ity hoy nambatra ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasambany Alain Désiré. Misy fiantraikany kizabe ao anatin'izao ataoko hoe fanavaozana ny République de Madagascar zao ny fanatsarantsika ny image de Madagascar amin'ny alalan'ny fanosehana ny ataoko hoe ny lentany tontolon'ny sport amin'ny discipline maro samihafa misy ta Madagascar. Tsapa tamin'ny fivorian'androany zao fa betsaka ny vahaolana naroso tamin'ireo petsakolana maro samihafa na teo amin'ny lafin'ny fifidianana zany teo anivon'ny section sy ny ligue na amin'ny lafin'ny fifandraisan'ny fédération sy ny ligue ary ny section fifandraisan'ny ministera fanjakana zany sy ny fédération ary ny indrindra ny fanampiny fitonam-panjakana amin'ny lafin'ny subvention zany omena an'ireo fédération reo satria betsaka ny fitarainana makasika ny fomba fahafahana manao ny procédure na ny pitsopitsona amin'ny lafin'ny fikirakirana ny taratasy-panjakana afahana mamoaka izany volam-panjakana zany. Voaresaka matetika ihany koa nandritra n'ity fionana ity ny resaka fotodrafitrasa izay mampitaraina. Averina ho tantanan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fotodrafitrasa panatanjahantena. Izy kosa nefa ny fiaraha-mitantana amin'ny commune na ny co-gestion. Dia co-gestion dia iarahana mitantana izy mba tombotsoa iraisana zany hoe mahazo ny anjara ny commune mahazo ny anjara ny fanjakana satria miara-piako tsy mifoaka ty betsaka amin'ny commune tsy mivakiloha fotodrafitrasa fanjakana ho an'ny vahoaka io betsaka ny commune azo ny vola dia alentiky ny any ny vola mba hoentina hanaovana entretien amin'ireny fotodrafitrasa reny. Betsaka kosa ny fotodrafitrasa izay tantanana ny commune indraindray tsy araky ny kalitao tokony ho izy rehefa aveo rehefa avela amin'izareo le izy
ka izy moa ny victime ny atleta malagasy any victime ny tanora malagasy any victime etsakilany nanamafy ny minisitra fa tsy mbola nisy resaka karama ny fifanarahana ny arahana natao tamin'ny Corentin Martins mpanazatra ny Barea tsy mbola nisy contrat officiel nivoaka aloha hatreto hoetrany nambarany minisitra ny maresaka iraisam-pirenena azy faritra maro any Portugal no nahazo fambara miloko mena no ny fandalovan'ny rivodoza mahery mitondra orambe antsoina hoe tempête Ingrid. Nanomboka ny alakamisy teo no nahazo hery ity tafio-drivotra mahery ity ary mety mbola hitoetra amin'ny alahady ho avy izao izany. Voakasika mafy amin'ity tempête Ingrid ity ny any Bodicas, ny any Montalegre, ny any Mondim de Basto, ny Villa Puca de Aguira ao anatin'ny distrika ny Villa Real, ireo tanàna amin'ny distrika ny Braganca, hatrany amin'ny tanàna ny distrika ny Viseu, nambaza ny Institut Portugais de la Mer et de l'Atmosphère, fa mety hatrany amin'ny 200 metatra any ny avy ny onjan-dranomasina ary mbola ho mafy ihany koa ny rotsakorana. Mandalona io fambara-loza miloko mena izay navoakasika ny Portugal sy ireo distrika maro ao anatiny dia nisafidy ny nanakatona ny varavaratsekoly ireo tompona andraikitra araka ny tatitra voaray. Hatreo ny fiarana tamin'ity alina ity isaorana niaraka tamin'ny journal de la Record azatinoina fa misy ny fandaharana alorisana anao sehatra rehefa avy ao riny izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny veloma mandrapitafy izay ao amin'ny alatsinainy avy indray. Isaorana Nina Bekanjo dia ny boutique chic by Fabiola Etsesoarana mandrapresaka. Veloma tompoko.